Anandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjaka o, ary dera ny anaranao avy indrindra. Manasanao aho hiary hivavaka amiko, hiantso an Jesosy isika, hidera azy, hankalaza azy, ary mbola indray anandratra ny anarany amin'izao ora sy fotoana izao. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy malalo, sotranao izahay, noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao, ka mbola natratraranay izao fotoanan'io izao. Jesosy a, mideranao, mankalazanao, manajanao, manandratra anao Jesosy. Tompo, mangataka ny fanahy masinao, hiteny amin'ny alalako, anambara zay tianao ambara, ampaherezana ny olonao Jesosy, satria izany no ny antsonao ahy. Ho isan'ireo mpanomponao Jesosy, ampiomana ny vahoakanao, ka mangataka anao fanahy masino, hiteny amin'ny alalako, ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka anao koa fanahy masino, aoka ianao hikasika ny olonao tsiraray avy, ampiverina indray ireo ondrinao ao ambalanao. Satria Jesosy a, efa kely sisa dia ho avy ianao eo amin'ny rahoan'ny lanitra, hampiakatra anay zanakanao tsiraray avy. Ody any aminao, sotra Tompo. Aleluia. Amen. Ndray andro ry havana, raha natory aho ny alina, dia nanonofy aho. Naseho an Tompo ahy a, rehefa ho avy Jesosy. Ny zavatra niseho a, dia hitako a, io lanitra io, isokatra tsy moramora, zany hoe boribory kely aloha zany a, dia me misokatra tsy moramora, ary ao anatin'izany dia maneno a ny anjomara, maneno a ny trompetra, maneno maimafy dia maimafy tokoa. Ary ilay lanitra nisokatra dia io lanitra io mihitsy, io hitantsika io mihitsy no misokatra tsy moramora, dia boribory kely aloha ny fiandohany a, dia may lehibe a ilay boribory, dia mia lehibe a ilay boribory, ary ao anatin'izany a dia mahare a feoana trompetra, mihay mafy a de tena mafy a de tena mafy, ary tena hoe ny maso rehetra dia ahita azy. Ny maso rehetra dia ahita izany zavatra iseho izany. Zay ry havana no fiverenan'i Jesosy Tompo, dia noho ny aveo a, noho ny efa henoko a, ny anjomara naneno a, noho ny efa hitako ny lanitra nisokatra, dia niteny zany tamin'ny ankonako hoe avy fa sokatra ny lanitra fa tonga Jesosy. Ohatrohatr'izay zany a no teneniko a tamin'ny ankohonako. Dia hitako zany izahay a, mijery eo amin'ny varavarakely ny zavatra miseho ery an-danitra. Dia ao anatin'izany a, dia tao anatin'ny lanitra, hita avy ety ambonin'ny tany zany a, no ny efa mijery ahako a, dia misy mamindra ao anatin'ny lanitra. Fa tsy naseho an Tompo zany ny endrika tao, fa ny zavatra hitako a, dia ilay akanjo lavabe fotsy hatreo amin'ny tongotra mihitsy, dia ny tongotra kely iny ambany iny fotsiny ihany, iny faladia tongotra fotsy zany a, no hita naseho an Tompo ahy tao anatin'ilay nofy. Dia hitako hoe maromaro izy ireo. Ny tenenin'ny Tompo avy eo a, dia ireo anjely n'Andriamanitra taitra koa raha nahare ny trompetra sy ny varavaran'ny lanitra nisokatra. Ary hita zany izy ireo a, fa eo am-panomanana ny zavatra farany sisa, zany hoe efa vita zany a ny zavatra rehetra no man'ny Tompo any an-danitra, fa le farany kely sisa zany a no mahatonga an'ireo anjely ireo a manao dia mailaka no ny efa nisokatra ny lanitra. Ry havana, tena mahafinaritra mijery an'izany nofy naseho an Tompo izany.
raha nahita ny fahazavana lehibe ao anatin'ny io lanitra io, hita tena hoe fotsy tanteraka, ary tena hoe na ny akanjon'le anjely le lava be ary dia hita mihitsy hoe fotsy madio tanteraka, ary tena hoe fahazavana tsara be mihitsy io lanitra io sokatra. Ry havana, tao anatin'io nofy io raha mijery avy ao varavarankely lanitra ako dia hoy aho hoe mazava be, tsara be, fa kosa noho ny nitodika kely ny fijeriko ambany ity tany ity dia maizina tanteraka ity tany iainantsika ity. Zany hoe ny fahazavana iainantsika izao dia avy eny an-danitra no manazava antsika, fa rehefa ho avy Jesosy ka hisokatra io lanitra io tompoko, ho avy Jesosy eny amin'ny rahoalanitra, dia ity tany ity dia ao anatin'ny aizina tanteraka. Fa io lanitra io irery ihany, eny an-danitra ihany no mazava. Ny tenin'Andriamanitra izay nomeny Tompo amin'izany fijoroana Vavolombelona izany dia nasain'ny Tompo no raisiko ny ao amin'ny Matio 4:20-4:30. Andao vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matio 4:20-4:30. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin lanitra aza, ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Amen. Ry havana, io tenin'Andriamanitra io dia manambara ilay niteneniko teo hoe hita ireo anjely fa tena hoe mikoropaka amin'le farany sisa satria misokatra ny lanitra. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara tsara fa amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin lanitra aza, ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Amen. Io no naseho an Jesosy ahy. Hita mihitsy hoe tampoka tamin'ireo anjely, ka ho tampoka amintsika koa tompoko izany fotoana izany. Aoka isika hiomana satria efa tena efa akaiky Jesosy, ary tsy maintsy ho tonga izany fotoana izany. Ny faharoa izay ho tantaraiko aminao dia ny naseho an Jesosy tamin'ny zanakovavy vao tsy ela akory izany, 2 taona teo eo raha ela indrindra. Indray andro dia nampanofisin'i Jesosy zanakovavy satria nanontany ny Tompo izy zany hoe tena ho tafakatra ve aho sa tsy ho tafakatra. Isika ry havana, rehefa tena ao amin'i Jesosy, rehefa zanak'Andriamanitra isika ka manontany azy dia mamaly antsika izy. Aza matahotra manontany an Jesosy, fa miteny eny Tompo, misy ane Andriamanitra, ary mamaly antsika izy raha manaraka tsara ny fahamarinany sy ny fahamasinany isika, dia miteny amintsika Jesosy, ary miseho amintsika izy, ary mampahery antsika izy. Ry havana, raha nanontany an Tompo ny zanakovavy hoe ho tafakatra ve izy sa tsy ho tafakatra any an-danitra rehefa ho avy Jesosy, satria nisy fanahina kely zany atao anatin'ny fony. Ohatraohatran'izay zany no teneniny dia nampanofy azy Jesosy. No ny marainan'io dia notantarainy zanako tamiko ny nofy izay nasehoany Tompo taminy. Nanofony izy hoe izay mianaka hony tamin'ny toerana anankiray zany ny fampiresaka zany ohatran'ny mahazatra, satria fomba fataonay mantsy zany rehefa misy fotoana iny dia mipetrapetraka dia miresaka. Dia tamin'ny fotoana toy izany hony tao anatin'ny nofy naseho an Tompo azy hony fa tampotampoka teo tonga hony dia nevaeva tsy moramora hony niakatra ho any an-danitra, dia hitan'izao mihitsy hony hoe
iny fa niakatra ho any an-danitra. Dia nitenony izy hoe hoay ary zako to tsy miakatra fa tavela ety. Ohatrohatr'izay zany no zavatra niteneniny. Dia tampotampoka teo ony dia nanomboka hony izy mievaheva tsy moramora. Dia izy ilay nievaheva hony ohatrany hoe tsy tafajoro tsara fa ohatrany hoe tadenjera aloha tadenjera vaoarina tsy mahatafatsangana tsara. De tampotampoka teo ony de tafajoro tsara ihany hony izany fa miakatra koa zany miakatra ho any an-danitra zany ary tena hoe anatin'ny tsy segondra akory zany fa tena vetivety be zany no niakarany tany an-danitra. De no nefa tonga tany an-danitra hony izy dia tsapany hony fa nisy hery zany nametraka anazy tao an-danitra. De ny tareny hony tsapany hoe nidona tamin'ny rahona zany tareny satria zavatra niseho izy hitanareo ohatrany hoe mandray zavatra tsika dia apetraka. Ohatr'izay zany tsapany naseho any tompo taminy hoe napetraka ohatr'izao tao an-danitra. Dia no neveo hony hita noho ny lanitra ty zavatra ray ity no tena aoka ampieritreritra antsika tsiraray avy. No nefa tonga tao an-danitra ilay zanakovavy dia hitan'izao ny lanitra, io lanitra hitantsika io fa nihidy. No nefa nihidy io lanitra io hoy ilay zanakovavy dia tena hoe tsisy ahafantarana azy intsony hoe nisokatra. Raha ohatra isika manidy varavarana dia mbola hita hoe misy marika hoe sokafana varavarana, ito ny marika ny varavarana midy. Na hoe manidy rideau dia hita hoe eto ny fisasahan'ilay rideau. Fa ny tenyilay zanakovavy fa io lanitra io rehefa midy tompoko dia tsisy nahafantarana azy hoe nisokatra. Tsisy linina akory, tsisy marika akory. Fa tena hoe tonga dia midy tanteraka ohatrany tsy nisokatra. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra nameny Jesosy anambarana izany mba hiomanantsika, mba hikolokolo tsara isika ilay fanilo anatintsika tsiraray avy. Ilay fanahy masina dia ao Matio 5:10 andao hovakiantsika izany. Dia hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpampakatra ary izay efa vonina dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia narindrina ny varavarana. Amen. Io lay teny no lazainy zanakovavy. Narindrina tena hoe ohatran'ny rindrina tsisy ahafantarana azy akory hoe nisokatra ilay varavaran'ny lanitra. Tsisy ahafantarana azy akory hoe nisokatra io varavaran'ny lanitra io. Eto ty ten'Andriamanitra ity ao Matio mangataka anao hamaky an'ity tantara ity. Ny amin'ny Virjiny 5 endry dia ny Virjiny 5 adala. Ireo Virjina 10 samy mpanompon'Andriamanitra avokoa izy ireo. Raha sitrapony Tompo amin'ny manaraka ho ataoko ho fampahelezana antsika io satria izay ny henoko tenen'ny fanahy masina eto. Fa io tenin'Andriamanitra io dia tena manambara mihitsy io vakiantsika io 10 io fa narindrina ny varavarana. Zany hoe rehefa ho avy Jesosy any amin'ny raha lanitra mpiakatra antsika dia ohatr'izay arindrina zany io varavaran'ny lanitra io. Rehefa tafiditra izany izay nahatratra amin'ny farany. Ka rehefa mirindrina izany io varavaran'ny lanitra io dia tsisy intsony afaka miditra any an-danitra. Fefa tara loatra. Araka ny teneniny eto, nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpampakatra ary izay efa vonina dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia narindrina ny varavarana. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, izay efa vonina ihany no tafiditra ao an-danitra. Mila isika mijoro tsara satria ady no atrehantsika ety. Mahereza Tompoko, enganie hiomana mandrakariva isika mba ho tafiditra ny lanitra. Isan'andro isika no mila miomana, isa segondra fa tsy tsindraindray ihany Tompoko. Aza misaraka amin'ny Jesosy
manatona azy mandrakariva. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany. Aleloia. Amen.